Fiadanana Jesosy ho antsika rehetra izay manaraka an'izao fampianarana, fizarana, fijoroana vavolombelona maromarina kokoa izay andrahan'ny tompo izao. Mety hoe efa fotoana ela be izay tsika tsy nifanerasera teto fa ny ten'Andriamanitra moa milaza hoe ny zavatra rehetra dia ataon'ny tompo tsara amin'ny fotoanany. Dia mino aho hoe androany ny fotoana izay nitendren'i Jesosy ahafahana manao izao fijoroana vavolombelona izao. Efa tanatina fotoana elaela ihany no voazon'ny tompo, no kasihan'ny tompo foana mba hizara fijoroana vavolombelona, tsy hanao fampianarana akory, be dia be ny fampianarana ary be dia be nefa mahasoa antsika, be dia be koa ireo mpanompon'Andriamanitra mahatoky tena hoe manome ny sakafo sahaza ho an'ny ondriny amin'izao fotoana izao. Fa androany tena hoe ny rahan'ny tompo hizara amin'ny alalan'izay zavatra nampiainy mba hitonga fampahirezana, hitondra hery sy fampahirezana ho an'ny tsirairay. Mety hoe nangataka-andro tamin'i Jesosy satria be dia be ny zavatra mety niteneniko tamin'ny tompo hoe oka aloha rehefa kelikely Jesosy, aleo amin'ny fotoana toy izao Jesosy. Be dia be raha teo araka ny teniko teo ny olona mizara tenin'Andriamanitra ary tena hoe mampiomana ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, mitory ny fahamasinana, mitory ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fibebahana ihany koa. Dia niteny tamin'ny tompo hoe maninona moa Jesosy ny zaho izay bitika kely sady anisan'ny tsy mendrika indrindra no mbola andeha ho irahanao indray dia hanokatra vava indray, mety hoe hitondra fampahirezana. Dia niteny ahy Jesosy tamin'izay hoe ny zavatra tiako ampitondraina anao dia zavatra ny ainanao, ary ny ainanao ny teniko sy ny nahafantaranao anahy tao anatin'izay épreuve rehetra sy mbola épreuve rehetra izay mbola hampandaloviko anao izay. Dia somary niady kely tamin'i Jesosy ihany aho hoe mety be dia be nge Jesosy ny afaka manao vavolombelona, mitsoro vavolombelona ohatra izany fa tsy voatery izaho. Dia Jesosy tena niteny ahy hoe tokana unika ny zavatra hampandaloviko ny zanako tsirairay avy, ary tena hoe tena te haniraka anao hampahery ny olona hizara ny fijoroana vavolombelonao. Dia nanaiky ampanetretena moa izaho ary izao hoe afaka mizarantsika izao, tsy dia tena hoe misy zavatra be nomanina ary ny fotoana androany ara tsy nomaniko akory fa toka hoe nitafatafa sy niresadresaka tamin'i Jesosy teo dia nisarihan'ny fanahy ary tena hoe nisarihan'ny fanahy fotsiny aho hoe andao misokafy ny vavanao, andao fa ho ampiteneniko ianao. Ny teny voalohany tiako zaraina amintsika moa izany ataoko hoe mahatonga an'izao fampianarana fizarana vavolombelona izao, fijoroana vavolombelona izao, dia ny ao amin'ny Korintiana faharoa toko voalohany izay mety efa tsy izoviana amintsika ihany. Korintiana faharoa toko voalohany atonoko eo amin'ny 7. Isaorana anie Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, rain'ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay nampionona anay amin'ny fahorinay rehetra mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Fa araka ny haben'ny fijalian'i Kristy miantra aminay no haben'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha pahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjena anareo izany. Ary raha ampiononana izahay dia ho fampiononana ho anareo izany. Ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Lalina be io ten'Andriamanitra io ary ataoko hoe anisan'ny nanainga mavesatra mihitsy anao izao fijoroana vavolombelona izao. Heveriko fa raha manaraka an'ity vidéo ity ianao dia nahalala ny zavatra nisy rehetra sy ny ataoko hoe fizaham-toetra namay nampandalovan'i Jesosy anay mianakavy tamin'ny taona 2024 tamin'ny 26 décembre 2021 moa izany, tamin'ny fotoana izay nakany vadiko ho any aminy hitsahatra amin'ny asa rehetra izay efa nanirahany azy. Fotoana anisan'ny hoe tena nangidy ary tena manjombona indrindra tamin'ny fiainana mianakavy, ary mino koa hoe tao anatin'ny mpino maro iny fotoana iny. Ary tao anatin'izay fotoana izay dia tena hoe be dia be ny lalana nizorana, fa ankehitriny tena te hitondra fampiononana ao antsika. Mety hoe manokana ho an'izay olona nidona pahoriana, efa nidona pahoriana ary mbola mety andalovan'izay satria izay ny lalan'ny fiainantsika ety an-tany.
kanefa tena hoe misy hery vaovao, misy fananganana vaovao, misy zava-baovao tena afaka hoentin' Jesosy ao anatin'ny fiainantsika manoloana ny zavatra rehetra lalovantsika. Tamin'ny fotoana izay nalasana ny vadiko dia nieritreritra mihitsy hoe tapitra ny fiainana ary tena tamin'izany fotoana izany marina fa hoe zava-dehibe ny fiandrasana ny enlèvement na ny fiverenan'i Jesosy fa izany eritreritra mihitsy hoe échappatoire ny enlèvement izany hoe ilako malaky eto amin'ity fiainana ity satria tsy zakako intsony ny fahoriana tamin'izany fotoana izany. Dia be da be ny zavatra nylalovana araka ny teneniko teo fa androany ny zavatra tena hoe mety hitohitohy maromaro ny fijoroana vavolombelona fa androany tena te hizara manokana ary te hitodika manokana ho an'ireo izay toko hoe nidona-pahoriana. Ny zavatra tena tsapako ary napetraka Jesosy mavesitra taty anatin'ny foko dia ny alahelo miafina, ny alahelo mikika ireo izay nidona-pahoriana. Mety hoe maty vady ianao izay efa niainako ary fantatro tsara, mety hoe maty zanaka ianao, mety hoe nanao fausse couche ianao na hafa-jaza izany hoe namany maty zanaka ihany koa izany, mety hoe maty piraita-po ianao, mety maty olontiana fotsiny ianao fofombady ohatra fa mbola tsy tena vady, mety maty ray aman-dreny ianao kanefa fantatro hoe ny alalin'ny fahoriana dia tsy misy mahatakatra azy afa-tsy izay olona miaina azy. Tamin'ny fotoana izay nandalovako fahoriana dia betsaka no miteny aho hoe tsy ianao irery nidona-pahoriana, be da be ny olona maty vady, be da be nefa nandalo fahoriana satria tamin'izany fotoana izany tena tsaroako nangidy ary tena sarotra ho ana ny traka dia nieritreritra hoe ahoana ary ny olona no miteny an'izany fa tsapany ve izany zavatra iainako izany. Izay mahatonga hoe androany tena irahan'i Jesosy fotsiny hitodika manokana amin'ireo olona ireo. Mety tsy ho takatra ao mihitsy raha tsy mbola nandalo an'izany ianao. Mety hiteny ianao hoe Jesosy ange eo foana e, Jesosy ange tsy mandao anao e, Jesosy ange tsy manary anao e, ary tena marina izany, tena pirofo ny fahamarinana izany ten'Andriamanitra izany kanefa amin'ny fotoana manjombona tahaka ireny dia tena sarotra ao antsika ny maha-olombelona antsika sy ny hery kely ananantsika dia sarotra ao antsika miatrika azy. Matetika rehefa anaty fahoriana ny olona nataoko eo anatin'ireny fotoana na deuil ireny dia manana karazana endrika hisalorana mba hahatonga ny olona ahoana moa izany anao izay hampilamindamina ny olona fotsiny satria sarotra ny hizarany tena ataoko hoe ratra anaty tena déchirure ao anatin'ny fotsika rehefa very olontiantsika. Dia androany tena hoe mitodika manokana amin'ireo olona ireo dia tena miteny anareo hoe micomprendre antsika ary micomprendre indrindra antsika Jesosy. Izay no tena zava-dehibe rehefa anaty fahoriantsika dia tena hoe midodododo ny olona mampahery antsika, manao izay hampiononana amin'ny fotsika nefa za mino fa raha efa nandalo fahoriana ianao dia mahatsapa hoe ny fidodododon'ny olona sy ny fampaherezan'ny olona dia tsy ampy anasitrana ny fotsika ary tsy ampy hampionana ny fotsika mihitsy ary velively. Nisy taona ihany koa nisy olona tafaresaka tamiko ataoko hoe iray volana sy tapany taorianany nalasana ny vadiko dia ozy izy mantsy anao hoe olona akaiky moa izy io dia izy mantsy anao hoe zao ve indry mbola tsy sitrana ihany iray volana sy tapany tamin'izay fotoana izay dia nisento anaty moa hoe ianao Jesosy malala hoe afiriana ny fotoana ohatra ny ahoana ny hery azakana an'izany. Fa ny zavatra tena tiako tenenina dia hoe tsy afaka miaina ny zavatra hiainantsika ireo olona tsy mbola nandalo azy ary moramora ho an'ny olona no miteny hoe mahireza fa rehefa mandalo eo amin'izany hoe olontianao nandritra ny 20 taona, ray aman-dreny ny taizanao nandritra ny 70 taona, zanaka ny kolokoloinao nandritra ny 15 taona, zaza tao anaty kibonao nandritra ny 9 volana, piraita-po tena hoe olona tena mamony fonao kanefa tanatina fotoana fohy na tanatina fotoana nisy ny homanana ihany koa ary dia lasa. Dia izay no mahatonga hoe androany tena hizara izay zavatra nataon'i Jesosy tsy misy zavatra sarotra be, tsy misy zavatra hoe effort be ataontsika ihany koa. Za manokana tsy manameloka velively ny resaka hoe psychologie chrétienne ve moa izany na resaka pensée positive satria hitako hoe etsy andaniny izany manampy ihany ihany saingy tsy mahampy tanteraka izany. Ary za ihany koa be da be ny zavatra mety hoe ny proposen'ny olona tamin'ny fandalovako fahoriana
fa zavatra azoko lazaina antsika dia tsotra ihany, jesosy ihany tenitenin'Andriamanitra, ary jesosy miasa ao anatin'ny fontsika, tsy tsika akory no miasa. Tsaroako ny teny malagasy rehefa misy fahoriana hoe mahaiza mionona, zany hoe mahatonga an'ilay hoe mahaiza mionona, mila fahaizana mihitsy ilay mionona. Mino aho fa tsika rehetra izay efa nandalo ny zavatra razaiko dia mahalala an'izany hoe amina fotoana andalovan'ny fahoriana dia tena mahaizana ny lalakombana. Ny sakafo tsy misy tsirony intsony, ny tontolo manodidina tena na tsara tarehy ara dia mampitomany anao, ny toerana maro tsy tianao lalovana, ny sakafo maro mampatsiahanao azy, ny zavatra be dia be tena hoe tsy tianao kasihana akory satria mampatsiaro anao an'izany. Izay mahatonga ao anatin'ny processus de deuil, ataoko hoe ao anatin'ny resaka psychologie, dia manome karazana paikady maromaro mihitsy izy hahatonga antsika hoe anaraka an'izay mba hahatonga antsika ho sitrana. Za manokana aloha tamin'ireny fotoandreny dia mafy be arany, tsy nahatsiaro ny fitarihan'ny fanahy masina anaraka an'ireny manokana, fa zavatra nataoko dia tenin'Andriamanitra sy vavaka ihany. Nisy olona raha niteny aho hoe tsaroako tsara mihitsy ny hoe efa be loatra izay vavaka nataonao izay, fandana manala azy kely amin'izay. Satria tamin'izany fotoana izany tena nangidy tamiko loatra ny fahoriana, ka tena hoe tsy vitako mihitsy ny faly sy ny ravo sy ny nankasitraka ny tompo. Dia betsaka ny mety hoe na metsiny hoe tsy miarina kosa, fa za tena teny antsika mpitiavana hoe sarotra sy mafy ny fisarahana amantany, ary tena raha tsy herin'i Jesosy tsy azakana an'izany, indrindrindra miaraka amin'ny zaza ianao, indrindrindra ianao tena hoe ao anatina fotoana tena tsy ampozinao mihitsy, kanefa Jesosy tena tsy manary ary tsy mandao. Zavatra ohatrany hoe tonga eto anatiko amin'izao fotoana izao zao ohatra ny amin'ity baiboly ity. Ity baiboly ity izao dia 2 taona latsaka izay tsy nikasihako. Baiboly nivadiko izy ity, ary ity ny fitorian'ny teny rehefa manao fampianarana izy. Dia nomeko ny zanako izy ity, ary tsy nety handray azy mihitsy, fa baiboly hafa ny fampiasako. Ary tena hoe ohatrany hoe tena baiboly teny frantsay moa izany ny famakiko, fa noho ny efa hanao an'ity fijoroana vavolombelona ity teo dia hoy za hoe tsaratsara kokoa raha baiboly teny gasy no ampiasaina. Dia lasa nakany amin'ny efitran'ny zanako dia naka an'ity baiboly ity, dia izay ity baiboly ity vao nosokafako. Ary lazaiko anao fa raha fotoana maromaro tany aloha tany, na mahita ny ataoko hoe soratanany, ny tsipika nataony, ny notiny rehetrarehetra mbola ato anatin'ity baiboly ity daholo, na mahita an'izany raha tsy ho zakany fo. Dia hozy izy ianao hoe fa aiza Jesosy, nga ianao tsy mahay mionona, nga ianao tsy manana fana masina. Dia hozy mahatsy ianao hoe misy zavatra tena mafy. Ary androany te hampahery antsika izay manaraka an'izao fandaharana izao, antsika izay nidona-pahoriana, tsy maintsy misy douleur, tsy maintsy misy faharariana, tsy maintsy misy ny hirifiry rehefa misy fisarahana amin'olona. Jesosy aza tamin'ny fotoana izay nalasana ny Lazarosy, ary fantany tsara ny zavatra ao ataony, fantany tsara fa afaka 4 andro ara dia ho atsanga ny Lazarosy, kanefa naneo an'izay ataoko hoe firaisapo tamin'ny Marta sy Maria izay izy. Dia izay koa ny tena tiako zaraina amintsika hoe manana ny fotoana ny tompo hoe ary sendra olona anaty fahoriantsika andehantsika mpahery azy. Izay na tonga tena navesatra androany tamin'ny fotoana izay nitondran'i Jesosy anatin'izay tena tsaroako nangidy, kanefa tsapako hoe teo foana izy. Dia androany fantatro fa any rehetra any mbola misy olona mitomany, zanany maty 5 taona. Nisy olona nresaka tamiko 5 taona ny zanany, maty à 23 ans, maty tanaty rano. Dia isan'andro ozy mbola mitomany an'io zanako io foana hatramin'izao. Raha mbola miposaka ozy ny masoandro dia mbola mitomany an'io zanako io foana. Mahafantatra koa maty zanaka ataoko hoe zaza herintaona ny maty. Efa taona maro izay efa tafaresaka izay hoe efa sitrana izy. Fa amina fotoana maro mahatsapa hoe mbola maratra izy, mbola tena marary ny fony. Mahafantatra renim-pianakaviana ndaosy ny vady, fahafatesana ny vadiny, 40 taona lasa efa manana zafiafy izy, fa rehefa avy ny orana mbola mahatsiaro ny vadiny foana izy ary mbola latsa-dranomaso. Izay no tiako tenenina anao hoe mafy ny fisarahana, fa ny ahafahana mandroso ary ahafahana mahazaka an'izany dia ny fiarahana an'i Jesosy. Za tsy miteny mihitsy hoe tsy malahelo azy, za tsy miteny mihitsy hoe tsy mitomany azy tsony, fa za miteny hoe misy fanasitrana anao dia ahoana ary ny ahafahantsika tonga amin'izay
etapy anankiray zay be da be ny raha ny zao tontolo zao no mamaritra raha ny fahafatesan'ny vady zao ohatra dia manome fem-potoana zareo hoe 1 à 2 ans ny processus de deuil ho an'ny zanaka dia somary ataony zareo lavalava kokoa satria mafy kokoa no very zanaka zany ho an'ny raha io fampianarana sy fizarana io dia tena hoe be dia be zany fomba rehetrarehetra atao hoe ahafahana mazaka an'izany fa ho anahy manokana tamin'ny fotoana izay nalasana ny vadiko ny zavatra atsapako fotsiny dia nanaika teo aho nanaiky fa ny tiako tenena tsy hoe nanaiky dia ho faly dia tsy tomany dia tsy alahelo fa nanaiky tamin'ny fotoana nakan'i Jesosy azy hoe zay zany ary tamin'ny andro maromaro to aoriana nalasana ny raha tsy nalatsa dranomasy akory fa ohatrany hoe tena niziriziry fotsiny aho hoe zay zany Jesosy d'accord ok zay zany ndao ary fa tamina fotoana taty aoriana vao tena hoe nanaiky tamin'ny foko rehetra mihitsy aho hoe zay zany zavatra ataonao Jesosy hatramin'izao tsy fantatro ny antony misy fotoana ataoko mihitsy anatina fotoana fahalemena dia manontany azy ny antony fa rehefa tena tafakambana amin'ny Jesosy tsy ilaiko ho fantatra akory ny antony satria Andriamanitra izy insondable ny fisainany Andriamanitra izy tsy tokony halala akory raha mahafantatra izay zavatra ataony sy ny plany amin'ny fiainako aho dia azo lazaina mitovy ihany zahay mifanakaiky ihany zahay satria takatro daholo ny fiheviny izy nefa efa miteny fa mifanalavitra ny fihevitritsika olombelona amin'ny fihevitr'Andriamanitra noho izany tsy zava-dehibe atsika akory ny hamantatra an'izany raha volana maromaro aho zahay tanatina fahoriana tanatina tsy nahita mangirana mihitsy tamin'ny fiainana noho ny fahoriana ankehitriny tena hoe ny fiainon'i Jesosy fifaliana ny foko izany tsy miteny hoe tsy malahelo mihitsy na hoe tsy mitomany tsony mihitsy na hoe tena dino tanteraka mihitsy ilay vadiny tena fa zavatra tiako tenena hoe tena nanasitrana ny foko Jesosy nanome fomba isan-karazana izy nanangana toe-javatra isan-karazana izy nanome olona isan-karazana izy tena hoe mitondra fanasitranana tamin'ny foko ary Andriamanitra feno fahefana azy dia tsy voafetra ny fotoana izy tsy voafetra ny elanelan-tany izy tsy voafetra ny zavatra araky ny fisainan'olombelona izy fa tena mahatanteraka ny zavatra rehetra tiany ataony izy tena Andriamanitra anankiray ny anisany tena nampionona ny foko ho zaraiko amintsika izay ao anaty fahoriana zavatra tadidiko dia izao tamin'ny ireny fotoanan'ny Covid nisy somary épisode samihafa mantsy ny Covid na kan Jesosy ny vadiko tamin'ny 2021 fa tany amin'ny 2020 tany koa dia efa nisy dia tamin'ireny fotoana ireny mahagaga fa nitaritiny tompo foana hanao fampianarana sy fampahirezana ho an'ny veuve na ny maty vady dia ndresaka tamin'ny vadiko tamin'izany fotoana izany hoe orcheria zangy eo ohatra ny maharay hoe izarana izao dia meme izy mantsana ataoviko fa maninona tsy atao toy izay okaloka ohatra ny hoe nangataka fotoana foana dia izay moa ilay lazaiko teny am-piandohana teo hoe Dieu fait toute chose bonne en son temps izany hoe androany zany ny fotoana voatendry ny tompo hanaovako ny témoignage hanaovako fampahirezana izay efa nikasaiko atao taona maro lasy izay fa hozy izy Jesosy hampandalovako anao mihitsy ahafahanao mahatakatra ny zavatra misy mora ho antsika mantsy ny mampahery hoe maheresy mionony raha toa ka zavatra tsy fantasika tsy mbola nahatsiaro an'izany nona zany mihitsy tsika tsy mbola nandalo tamin'izany hoe tsisy hanina hohanina tsy comprendre an'izany hoe nona zany tsika fa ny atsika mety hoe nona mitady zay tsy haiko fringal fotsiny ngambany fa rehefa tena nona tsika nandalo an'izany hanohanana izany zay vao afaka comprendre ny olona tena anatin'ny hanohanana dia ohatran'izay koa hoe afaka mampahery foana afaka nampahery tahaka n'izay nataoko fa tao anatin'izay roa taona lasaka izay tena ny ten'Andriamanitra nozaraiko sy ny ainanay mivady mbola hafa mihitsy ny ainako azy samy rery dia izay ny tena tiako zaraina amintsika salamo toko 5 salamo toko 5 andininy 10 izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ndrasa aloha fa tsy 5:10 tsy 5:10 izy zay 25:10 zafady fa ohatran'ny zatra tamin'ilay verset te français raha lalan'ny Jehova rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelony tena hoe en teny français moa dia tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité zay teny zay
bango ny zavatra rehetra tiako zaraina androany tiako ampitaina ampahirezana antsika rehetrarehetra. Zavatra tian Jesosy tenenina dia tsotra fotsiny hoe tsy raha tsy manaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra tsika sy ny fahaizan'Andriamanitra tsika tsy afaky ny ho sitrana mihitsy, satria eritreretintsika hoe be da be koa ny zavatra tenenin'olona, be da be ny zavatra tenenin'ny olona rehefa mandalo fahorintsika ny sazian'ny tompo nandalo an'izao ny fa nanoty be da be ny zavatra tenenin'ny olona, fa ny zavatra fantatritsika nefa dia io tenin'Andriamanitra io ihany. Be da be ny olona anatina fahoriana dia tratra ny latsa, tratra ny fanenjehana, tratra ny ataoko hoe inona ny filazan'izany, tena hoe délaissé tanteraka mihitsy, kanefany rehefa mamaky mitodika amin'io tenin'Andriamanitra io tsika dia mahafantatra hoe tsy misy afa-tsy famindram-po, tena hoe miséricorde ary fidélité, fahatokiana ny lalan'Andriamanitra rehetra amin'ny fiainantsika. Tsy manao erreur mihitsy Jesosy, tsy manao erreur mihitsy izy. Indraindray mieritreritra hoe ohatra manokana tamina lasana ny vadiko dia tapaka manko ny jiro tany amin'ny hôpitaly tamin'izay fotoan'izay dia tsy nandeha ny machine nahafahany nahazo oxygène. Dia ny olombelona zany lasa eritreritra hoe indray raha tsy tapaka zany ny jiro dia tsy lasa izy, raha toa zany ka nentina hôpitaly hafa dia tsy lasa izy. Fa zany tena fisainan'olombelona fotsiny ihany, fa na inona rehefa zay lalana tsara hitondran'ny tompo dia izay no tsy mety ho tanterahany amin'ny fiainantsika. Androany ianao mandalo fahoriana, mety vo tamin'ny herinandro ny vadinao ny lasa, mety vo tamin'ny herintaona ny vadinao ny lasa, ny zanakao, mety mbola tsy mety miona ny fonao, dia mieritreritra ianao hoe ahoana Jesosy tena tsy rariny izao zavatra ataonao izao, fa maninona moa mbola kely izy zanakay, izay ve mbola tsy vita mariazy akory vao anatin'ny fikarakarana mariazy ve izay, za ve vao be voka Jesosy, zaza tena niriko be iny ve Jesosy dia lasa. Dia mipetraka daholo ny fanontaniantsika fa tsotra fotsiny ny ten'Andriamanitra hoe lalan'i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana. Izao hoe ianao mety mbola te comprendre hoe fanahoana, fa za te hizara amintsika hoe rehefa mandeha ny fiainana dia sokafan'i Jesosy eny ny fontsika, sokafany eny ny masontsika hoe izao ny mahatsara anao kokoa. Ny ahy izao ny zavatra tsapako be da be ny zavatra tsy haiko tamin'ny vadiko teo, tena be da be ny zavatra tsy haiko. Za dia olona tena niantehatra manontolo sy tanteraka tamin'ny vadiko tamin'ny zavatra rehetra. Rehefa miteny ianao hoe rehetra dia rehetra. Raha mbola vao maraina ny andro hatramin'ny hariva ny andro dia mitady ny vadiko foana, ary dia ataony zanako vazivazy, ataony izy mianaka moa ilay zanako vavy matoa sy izy ny vazivazy mihitsy hoe izay indray mama fa miantso, izay indray mama fa miantso an-dada, satria tena nisy an'izay ataoko hoe fianteherana loatra izay tao anatin'ny foko. Ary tamin'ny fotoana izay nalasana dia izy mihitsy hoe tapitra ny zavatra rehetra, tsy mahavita ninina intsony tsisy azy, kanefa teo nanomboka nahafantarako hoe aika izaho manana kapasité be da be rehefa miantehatra amin'i Jesosy rehefa lasa izy. Ny fikarakarana zanaka, ny fikarakarana ataoko hoe tokantrano amin'ny lafiny sasany, izay koa moa olona tena tsy misaraka izay mihitsy tamin'ny fotoana rehetra fa dia tena miaraka maraina mandraparivony ny andro. Dia nieritreretiko hoe tena tsy ho vita intsony ity, ary tena mafy. Lazaiko anao fa ny herintaona voaloha tena mafy. Ary te hampahery anao raha ao anatin'izany vanim-potoana izany ianao. Mahireza dia mitodi amin'i Jesosy. Tsy maninona raha te tomany ianao dia arotsai ny ranomasonao. Arotsai ny ranomasonao raha te tomany ianao. Fa ny zavatra angatahako anao hoe mitodi any amin'i Jesosy dia fantaro hoe tsy manao erreur izy. Raha mandinika tsika eto anaty Baiboly ny tantara rehetrarehetra izay zavatra nitranga tao, na nisy loza tao, na nisy fahoriana tao, na nisy famaizana tao, na nisy vonoolona tao satria dia nisy an'izany tao, tsy nisy fotoana mihitsy Andriamanitra niala-tsiny ka nahatsapa hoe nanao erreur, hoe mifona aminareo ary zanak'Israely, mifona aminareo ary jiosy, fa tsy nety nataoko tamin'ity fotoana ity. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ary mety avokoa. Tsika mety tsy izay ny fijerintsika ary tsy mahametsiny antsika izy satria fohy ny fisainantsika. Fa ny zavatra tiako tenenanao hoe mahasoa matoa nampandalovana dia mametraka fanontaniana anao araka ilay fanontaniana teneniko teo. Satria tsika manana ny raison antsika dia hoy isika hoe izao Jesosy karaha izao dia izao ary maninona raha natao an'izao. Misy tany amin'ny toerana anankiray nitondran'i Jesosy anahy dia nahita olona reny adala reny moa izany.
dia ny andalana izy amina toerana mamay be ilay tanàna nisy anay, dia tena mamay be ny andro, dia izy tena adala tena sahirana, tsy manana fianakaviana, tsisy ninina fa mirenireny eny. Dia ataoko hoe 3 volana angamba nalasana ny vadiko tamin'izay fotoana izay, dia latsaka andramasoko dia nitomany be a Jesosy, olona adala ohatran'izao ve ho a Jesosy? Ataoko hoe mijaly, tsisy pia, tsy manana zanaka ho ahina, tsy manana vady ho karakaraina, nefa ho ajery izy Jesosy tena hoe velonaina soamantsara, fa naninona ho a Jesosy amin'ny vadiko nalainao. Tena hoe ny tompo moa mamindra fo amin'ireny karazam-panontaniana ataontsika ireny. Fa nefany misy antony matoa Jesosy manao an'izay, ary tsara ny zavatra ataony. Aza mieritreritra ianao hoe manamaivana ny fahorianao, fa raha misy mahatakatra ny fahorianao ankoatra ny Jesosy mazava ho azy, dia mba anisany mahatakatra ny zavatra iainanao. Izay no mahatonga ahy te hampahery anao androany, ary izaho miteny aminao hoe tsy hoe moramora, tsy vitany herinandro ka tsy vitany iray volana, mety tsy vitany herintaona koa ary arakaraka ny olona, fa tena hoe mamela ny Jesosy hiasa amin'ny fiainanao, mamela azy hiasa, maneke. Ary ny zavatra tsaroako tamin'ny fotoana izay namelako an' Jesosy, nanekeko hoe afaka manao zavatra izy amin'ny fiainako, afaka manao zava-baovao indray izy amin'ny fiainako, dia tsy ny salasala izy nanao azy, tsy ny ambaamby izy nanao azy, ary tsy ny andro fotoana ela koa izy nanao azy. Tsika rehefa ohatra ataoko hoe maka ohatra hoe zanaka ohatra, maty ny zanakitsika, sanatria moa izany ho an'izay tsy mbola niaran'izay, dia tena mitentsika hoe tsisy asolo azy mihitsy, tsy misy asolo azy, ary izay daholo ny tenentsika na vady na zanaka na ray aman-dreny, tsisy asolo azy, tsisy ohatranazy mihitsy, hafa mihitsy izy, tena zao. Dia tsy avelantsika mihitsy ny tompo. Izaho tena teny an' Jesosy mihitsy tamin'izany fotoana izany, tsy mampanina ahy mizara aminareo ny fahalemena rehetra. Oza mantsy Jesosy hoe tena fantatra ianao fa hiahan'ireo zaza ireo Jesosy, fantatra ianao fa hiahan'ireo zaza ireo, hikarakaran'ireo ianao, fantatra ianao fa tsy hamelana irenireny ho. Fa izaho a Jesosy tena tsy tokony nalainao izy a Jesosy, fa marary loatra. Tena mila anazy aho a Jesosy, maninona ho a Jesosy nataonao an'izao, tena tsy voasola ary izaho tsy ho faritsoany mandrakizay, fa misy aloka maizina be foana ao anatin'ny foko ao. Amin'ny plasy no tena puzzle tsy ho feno mihitsy, izay moa izany teneniko tamin'i Jesosy. Ny bebaka moa tamin'ny fotoana anankiray izay tena hoe nanokafan'i Jesosy ny masoko. Fa rehefa manao an'izay tsika dia tena milaza directement mihitsy ny hoe incapable Andriamanitra. Moa fantatritsika moa fa izy ange no nahary ny tany sy ny lanitra. Raha mamaky Genesis toko voalohany tsika dia hita hoe foana ny teo, fanahin'Andriamanitra nambomba teo, fa foana teo, tsy nisy ninina. Izany hoe Andriamanitra dia mahay mamorona zavatra amin'ny alalany tsy misy, ary mahay manafoana izay efa misy ihany koa tahaka n'izay nataony, ary heveriko hoe ho ataony amiko, ho ataony amin'ny fiainanao indray. Satria ny fiheverana hoe tsy afaka ny hotafarina intsony tsika, tsy afaka ny hita fifaliana intsony tsika. Izany dia karazany ataoko hoe fanaovantsika stop amin'Andriamanitra, tena mentsika feu rouge izy, aza mihetsika mihitsy ianao, aza manao ninina mihitsy ianao, fa izay ataonao eo tsisy afa-po anahy intsony, fa ny anahy ilay lasako ihany, ny anahy ilay lasako ihany no tiako, ny anahy ilay lasako ihany tany ihany ny tsara, fa tsy mahavita ianao fa aza manao intsony. Ary rehefintsika manaiko hoe izay ny lasa Jesosy sokafako ny pejy vaovao, soraty indray izay tianao soratana, dia tena sahako miteny aminao, ary tongava mijoro vavolombelona, fa hanoratra izy, ary hanoratra tantara tsara indray izy izay tena hoe hampitonga anao ho feno fiderana, hahatonga anao tena hoe hanandratra ny anarany isan'andro. Tena faly afaka manao izao fijoroana vavolombelona izao. Tena hoe be da be ny lalana ny lalovana, fa tena teo Jesosy zareo. Tsy nieritreritry ny hotafarina, ary tena izaho tena nahatsapa hoe tia an'i Jesosy, nanana ny fahalemeko ary manana ny fahalemeko, fa tsaroako hoe tena tia an'i Jesosy. Kanefa tamin'ny fotoana izay nakany ny vadiko, dia ohatran'ny hoe nahatsiaro hoe izy ve tia, kanefa tena noporofoiny, fa tena tia mihoatra lavitra noho izay heveriko ary isan'andro izy dia tsy sasatry misurprendre ahy, isan'andro izy dia tsy sasatry ny maneho zava-mahagaga amin'ny fiainako. Ahatsapako fa Andriamanitra velona izy, Andriamanitra miasa izy. Be da be koa ny teny fampiononana nataon'ny olona taminahy,
dia nisy fotoana nieritrehitra hoe tena izay tokoa ozy foana mantsy ny olona tamin'izany hoe raha zavatra nataony vadinao raha ny fitoriana nataony vadinao tsy harian'Andriamanitra ianao misy ampahany marina izay ary tena marina fa taty aoriana nahitsiny Jesosy fotsiny hoe noho ny fitiavako anao amahinao anao fotsiny satria tiako ianao dia tsy hanary ianao dia hikarakara anao sy ny ankonanao izay zavatra izay tena mila fantatritsika ninina tena meteza ianao ino anahy hoe tena micomprendre ny fahorianao tena micomprendre ny fahorianao tamin'ireny fotoan'ireny tena tsy nieritreritra ny ahita fifaliana intsony ary za zavatra anteneniko tamin'i Jesosy hoe raha mbola avaty amiko Jesosy ny amerina fifaliana kely ho an'ny olona nidona-pahoriana dia ampiasao fa te hiasa ampahery azy ireny ampiverina antsikiny indray atonga azy ho tia fiainana indray rehefa dona-pahoriana antsika tsy te hifo tsy haiko ianao na efa nandalo an'izany tsy te hifo ianao tsy te hisakafo ianao tsy te hanao nininina ianao tsy te hieritreritra ho avy ianao tamin'izany fotoana izany tena lazaiko anao fa na miarina sy manao raharaha tena mahaviesatra ho dia lasa mieritreritra izay mety hoe tsy micomprendre anao hoe malaina ianao kamo ianao tena hoe tsy mahavita nininina ianao fa lazaiko anao fa zany misaraka amina olontiany izany ke marary tena iray nke ianao hoe tena iray dia riatana izany ohatrany hoe eritreretra hoe ty vatana ity dia na ianao izany zaraina tsy haiko verticalement na horizontalement fa dia zaraina roa mangiry firy izany ary marary izany izay mahatonga na koa ampahery antsika manana havana manana namana manana piraita-po anatina fahoriana andao reto anana izy ireny andao toanana izy ireny izay nge nitenen'Andriamanitra mahatsiaro an'ilay tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy betsaka tsika no mandalo fotsiny amin'ny lalan'izy ireny za tsy miresaka fanampiana ara-materialy mihitsy arany fa ny ahy tena hoe fampaherezana ekotin'ilay olona satria mangidy ny zavatra lalovana eo zany Jesosy miasa ho atsika manao zavatra ho atsika fa tsika olombelona koa tena entaniko mihitsy mba tena hoe ho disponible ho an'ny hafa satria mila n'izany ny olona ary tena raha tena ao anatintsika ny fitiavan'i Jesosy tsy avela mitompo hipetrapetraka tsika rehefa hitona-pahoriana ny olona Jesosy manokana rehefa mijery ny tantarantsika isy taona koa nahatsiaro ry Elisa tamin'ny resaka fananganana ny zanaky ny mpitondra tena tsy insensible amin'ny fahoriantsika rehefa ao anatintsika Jesosy dia ataon'ny tompo mahatsapa n'izany compassion izany ao anatintsika raha araka ilay Korintiana voalohany vakiako tany amin'ny voalohany teo dia izay mihitsy ilay izy hoe ataony mandalo an'ilay fahoriantsika dia miexpérimenté an'ilay fampiononantsika dia afaka mizara amin'izay tsika avy eo afaka miteny amin'izay tsika hoe zao satria ny ainan'izay dia ho faranako angamba fa efa somary lavalava ihany tena faly tafaresaka tamintsika zaraiko atao amin'ny pejiny atao amin'ny YouTube chaîne YouTube miomana moa ty fampianarana ity dia raha toa ianao ka tsy dia tena manana teknisianina be sy hoe afaka mikirakira be tsika fa tena hoe atao amin'ny fahatsorana fotsiny dia raha toa ka misy etaeta ianao raha toa indrindrindrindra ka te hifampahery dia aza misalasala manoratra amin'ny adresse email avy hatrany dia tononoko angamba satria tsy ho voasoratra ilay izy liana-ba herisoa @hotmail.com liana-ba herisoa hotmail.com amin'ny ao anatin'ny mail afaka manela ara-taribiany raha toa ka maniry an'izany ianao ataoko hoe manokana indrindrindrindra ho an'ireo olona mitona-pahoriana anatina deuil sy tena hoe sahirana ao anatin'izay fanasitranana izay ny tena mba iriko afaka mifampahery fa tsy manakana ihany koa izay raha toa ka misy etaeta ianao hifampaherezantsika dia za ihany koa torak'izay maniry foana hifampahery amintsika rehetra ary tena vonona hifampitantana mandra-piveran'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy ho antsika rehetra ny tokantrano any dia tena mianteratra tanteraka amin'ny fanamasintsika hoe hitondra fampaherezana ho anao izay nanaraka n'ity fijoroana vavolombelona ity izay fizarana nataoko izay dia ho an'i Jesosy rery ny voninahitra